Ampifaniana riavana malala no azontsika miona toy izao indray a mifampahery iain'ny tenin'Andriamanitra andray sakafom-panahy amin'izany koa. Ho aminareo izay olombo fidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany ràny Jesosy Kristy ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 7 Novambra 2022 imanjenareo teny manao hoe iaino ny mpanaraka an'Andriamanitra. Andeha ry havana hidera sakalazan'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy. Azao rehetra zao nampitoerina ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao ampitoerina hatramin'ny fahagola ary zay hatrizay ianao. Nanandra-peo ny rika Jehovah, eny nanandra-peo ny rika, miampirondroana ny feo ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny onja ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra ny Jehovah any amin'ny avo. Teny vavolombelonao dia marina indrindra. Famasinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah o. Amen. Over
mivavaka isika. Andriamanitra mpananatra ianao ka mitondra fahavelomana ho anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary mime voninahitra anao zahay satria masina ianao. Mahatsiaro ny tenanay zay Tompo fa sy tanteraka noho ny fahamasinanao. Koa mamindrafo aminay, mamela ny elikay noho ny avitra nentin'i Jesosy Kristy any teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamakisehan'ny mofinainy zay dia tareha amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoanainao iray masina naran'i Jesosy Kristy Tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana dia amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko 7 ka ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:20. Mivaky toy izao naran'i Jesosy. Izy eo aminareo ny hendry manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahiny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampandaniana ao am-ponareo, aza mirehirena mandaina manohatra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mianahana na mihatsara velan-tsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy izay omeny izay rehetra mangataka izany. Mofinaina ho antsika anio ny vakiana teo ry havana. Ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 7:13-8:20 fananarana ho an'izay mety ataon'ny mpampianatra. Ny kristianina dia tokony hanana fahalemem-panahiny fahendrena. Izany ry havana voalaza ny andininy 7:20. Ny kristianina dia tokony manana fahalemem-panahiny fahendrena. Ny fiainan'ny fiangonana dia tsy ilaozan'izay kristianina maneho ny tenany ho endry sy masina ary tsy manatsiny ary ilay mpanahy tsara ny namany amin'ny fahasahiana. Toy izany ny tranga atao amin'ny fiangonana izay tiany Jakoba mpanoratra ambary ity. Mety misy tokoa izany ankehitriny saingy tsy afaka ny tsara ny namany sika satria samy mpanoatra avokoa. Saingy ny endrim-pahotana no tsy mitovy. Ary manaraka izany indrindra dia tokony alemy fanahy amin'ny namany ihany koa. Misy ny soratra masina ry havana manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, araka ny voalaza ny Galatiana toko 5:12. Fa ny zavatra faharoa lehibe tokoa dia hoe ny kristianina ihany koa dia tokony tia fahadiova-panahy sy fahadiovana ivelany. Izany hoe tsy mankafy fahotana sy ny fahavoretrana. Ny kristianina koa dia tokony ho tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po, be voka-tsoa, izany hoe mizara zava-mahasoa, ny ara-panahiny olona sy ara-batana ary ny ara-tsaina. Zava-dehibe izany ry havana. Azontsika mandingitra ny ten'Andriamanitra izany fa mba hoeniko ho fahasoavantsika manoloana ny zavatra rehetra. Indrindra ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra mba ho ao amintsika. Ray izany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny fananarana ho an'izay mety ataon'ny mpampianatra ka ny kristianina dia tokony hanana fahalemem-panahiny fahendrena ary koa tokony tia fahadiova-panahy sy fahadiovana ivelany. Mivavaka ho an'ny fifidianana samihafa teo eto amin'ny firenena izay Tompo eo ambany fitahianao. Tompo, sitranjo ireo marary komenao fanantenana. Toa ny asa fitsaboana amperezinao izay azony manjo ary vonjenao mareo zokiola ary ireo sahirana. Tao io ny fihazakazanay amin'ny asa mandraraha, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana. Ny vavakay dia atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay izay fanapahantriny ihany koa ny vavaka manao hoe ka na eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo any anio izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raha isan'ny finoana ry avy nanitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro ny lehibe ala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena marak'izay, izy anie tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrahany eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.